Mbola manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy manasanao avy hatrany anaraka ny vaovao antsika hatramin'ny farany ao anatin'ny tontolo ny fanomanana ny fifidianana amin'izao fotoana mahakaiky ny vanim-potoana fifidianana firenena fiodianana voalohany izao ny mikasika ihany koa ny bileta tokana ireo isan'ny isongadina ao anatin'ny fampahalalam-baovao ary dimy andro tokoa moa sisa dia anatanteraka ny fifidianana filoham-pirenena isika eto Madagasikara noho izay indrindra ary dia nampafantatra ireo dingana farany izay tokony ho fantatra ny avy eo anivon'ny senita tamin'ity androany ity tatatra vetrany. Efa vita ny fanomanana mahakasika ny fifidianana hoy ny nambarany avy ao amin'ny senita Ramatoa Tala Beatrice nandritra ny resaka nataony tamin'ny mpanao gazety 5,3 sy 7 hetsy fito tapitrisa ireo mpifidy avy amin'ny distrika 9 raisy 4 kosa ireo toeram-pifidianana. Efa azo jerena anivon'ny fokontany ny karatry ny mpifidy satria ny 10 oktobra teo no efa nalefa manerana ny komina rehetra. Torak'izany ihany koa ireo fitaovana rehetra ilaina amin'ny fifidianana. Voaresaka ihany koa ny fanofanana ireo agents électoraux sy mpiambana ao amin'ny fandatsaham-bato miaraka amin'ny sefo fokontany izay ho tanterahana 9 sy 12 oktobra izao. Ny plan de déploiement reo entanareo dia nanomboka tamin'ny fahavalo ny volana oktobra ka hatramin'ny faha-12 ny volana oktobra no nandefasana azy ary ny nandoa ny vola rehetra lany tamin'ny tondranana izany dia ny PASEM. Teo anivon'ny distrika indray makany amin'ny commune dia nanomboka tamin'ny faha-10 ny volana oktobra ary ifarana eo amin'ny faha-20 ny volana oktobra eo na faha-20 ny volana oktobra no andehanan'ireo entanareo makany anivon'ny commune ary dia ny PASEM ihany koa no mandray ny lany rehetra amin'izany fandefasana izany fitaovana izany. Satria ny 21 et 22 izao no farany fanaovana ilay formation ny ireo membre ny bureau de vote rehetra manerana ny Madagasikara eo anivon'ny commune dia manomboka amin'ny 23 zany sy ny 24 hitondra n'ilay entana avy eo amin'ny commune makany amin'ny fokontany sy ny bureau de vote indray ireo membre ny bureau de vote rehetra ireo. Dikan'izay zany dia isy ilay bulletin any anivon'ny fokontany sy ny bureau de vote rehefa tonga ny faha-15 ny volana oktobra. Voaresaka tamin'izany ihany koa ny fanaterana ireo vokatra avy amin'ny fokontany sy isaky ny faritra rehetra. Eo ihany koa ny famoahana ireo voka-pifidianana izay heverina ahatra 7 ka hatramin'ny 10 andro ny famoahana ny vokatra farany. Mahakasika ny fandriampahalemana kosa indray dia avy anisy ny fiara-miasa tamin'ny tafika mandritra ny fanatanterahana ny fifidianana.